radio Antson'ny Filazantsara. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiainoavana, manatenanao hazo atrano fifaliana sy fahasoavana eo mpiainona ny fandaharana radio Antson'ny Filazantsara. Miaraba tompoklahy, finaritra tompoko vavy. Voantsinapy, fandaharana ampaheresana sy ampirenana ny mpiaino amin'ny finoana. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay eto amin'ny radio Antson'ny Filazantsara dia manolotra ny fiarabana omba mpakasitrahana ho anao mpiaino ajaina, noho izao taona vaovao 2024 izao. Falo miaraba ny kristianina malagasy rehetra tratry ny taom-baovao 2024 izahay. Ny fiadanan'ny Kristy sy ny fifaliana avy any ambony anie ameny ny foniny tsirairay amin'izao natratrarana ny taona vaovao izao. Ampanajana ary no anasana ianao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany, ary dia misaotra amin'ny fahazotoanao ka mino finaritra tompoko. Tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanaraha anahy.
mampifali andro lehibeany dianina mahafali no atao antehitry zanahary no mitana mifaliaiana mifaliza kirahosana no atawatiza mifaliarisakaza fanahazotaumavauazana harinumitaza kaisami siaza sana uwana vituku fihirana fiderana nuwa sanja jaiza tera sanja herilaza uwana panzakana uwana panzaka uwana wanyenihaza rasuanawiza mifaliarisakaza vanahazutaumavauazana harinumitaza kaisami siaza ry andriamanitra rainay izay ny an-danitro misaotranao indrindra zahay tamin'ny tehirizanao anay ka tamin'ny taona 2024 ka nahatratraranay zao taona vaovao 2024 izao indray mideranao tokoa zahay fa andriamanitra mahagaga ianao ary ty tsy takatry ny saina ny zava-mahagaga ataonao sy avelanao iseo eo amin'ny fiainanay mankalaza ny anaranao zahay satria mendrika ankalazaina izany anaranao izany satria dia tamin'ny alalany izany anaranao masina izany tokory tompo no naafaka sy nahasitrana olona maro raha tsy laza afa-tsy ny tamin'ny taona lasy ny ihany aza raha mijery ny taona lasy izay vao nidiavinay teo tokoa mantsy izay dia be ny zavatra ny famamafao teo amin'ny fiainanay fa ny zavatra tena tsapanay sy fantatray dia izao ihany teo foana ianao tena teo foana ianao misaotra sy midera ary mankalazanao zahay noho izany zahay tokory tompo mety manadino anao fa ny angatanay aminao dia enga ny etsy ahafoy nahasaraka anay ianao dia taio tokoa rery tompo malalanay io ny asa izay atao ho fitoriana ny filazantsara eto amin'izao fempilezabeo zao ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo anie ho an'ny olona rehetra izay miaino no fandaharana dia iaina eo ambany fahasoavan'andriamanitra tokoa anie ianao ry mpiaino ajaina tsy ho amin'izao taona vaovao 2024 izao ihany fa amin'ny andro rehetra mbola omena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany amen andriamanitry ny fahatsarana ihira ho anao aho fenonao mivavako mipololotra avy ao ampo ny anaranao no azandratro irahao iherinao nanositray itory anao hitondra havo ny anaranao Alleluia Alleluia tsarianao
atao tsy haiko ny tirahoanao. Alleluia, alleluia, mendrika. Alleluia, alleluia, mendrika. Nyantonirako favelomako teo anao riray mandraky izay. Nyantony velomako sy nyantonirako teo anao toko. Nyantonirako favelomako teo anao riray mandraky izay. Nyantony velomako sy nyantonirako teo anao toko. Nyantony velomako sy nyantonirako teo anao toko. Nyantony velomako sy nyantonirako teo anao toko. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampiandry ahy amin'ny ahy maintso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Mamelatra latabatra eo anoloko eo masony fahavaloko ianao, manosotra dililo ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famirapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Fana
sanyai safununo katanteli nitapokakunambareni fahasoavana no sisa afakaiani rajewova nubiasi zibamisi zay mampahory Tanunana usutu Nipanaiso Ubenunizi Niasaizi Zimamaturi Landa marini tundani Zimufuitu Netaketakini ramivuna fenua nungunambahirako fana aninyandu pifanina tsiutani rajewoma nupiasi zibatisi zay mampahory Nipanaiso Ubenunizi Niasaizi Zimamaturi Landa marini tundani Zimufuitu Taom-baovao taona iray zay no lasa noho ny fahasoavanao ry Jesosy mpamonjy ka mba nanomponanao ka naosana malemy ty zandrinao ity dia tatano izotra hoany an-danitra ary. Taona iray zao no lasa nahazona nahalala ny fitiavanao nanavitra ry mpamonjiko malala. Taona iray nahazona mahalala ihany koa sy ikatsahana anao ry mpamonjiko tsotoa. Taona iray zay no lasa nanehoanao aminay fa mikarakara anay ilay mpiandro tsara iray sy mizotra eo akaiky ary miahy sy mampahery tsy anay izay mitranga na ho kivy sy ho very. Araka hitriny indray raha mivadika ny taona dia tario sy arovy ka tatano eny foana. Ry mpamonjy ary meteza mba ho antoka faharana fa satria aminao no ahitako fahasambarana. Tinjoviny voro manidina zay tsy mamafina mijinja tsy mitona ho any antsopotry izy ireny nefa velombeloneny ny raintsika zay any an-danitra no mamelona finaritra miadidy azy ary ko mikarakara tsy avelany odiso anjara mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny akiorona finona ka ivavaka sy fona
azoany anjara ampitafiny voninahitra maika fayanao izay fofonainy minofa ho karakarainy mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona katsao alony fanjakany mandalo anyeny eto antany ampiny anao fahazamanany amizany ankasitrao alony androany mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona radio Antson'ny Filazantsara. Eny an-danitra no itsonjovan'i Jehova, jeriny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Indro no mason'i Jehova mitsindro izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrapony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy misary. Fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingatsika izy, fa izy no nifalian'ny fotsika satria ny anarany masina no itokitsika. Andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehova ianareo olo-masina, fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Na dia ny leona tanora aza tsy ampihanina kanona, fa izay mitady an'i Jehova kosa dia tsy hovorin zava-tsoa akory. Isa
fanantenana mandalo tsy mba mandraraha izay hevitra ao ny fotoana mandalo ny androm-pahavelomana ka tsy miverina intsony ho an'ny hafa kosa dia nivesatry ny fahoriana ny tsapany manarona izay toa tsiry-pahasambarana sy fahombiazana hitany manoloana izany rehetra izany ary dia mila hiverina indrindra ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao amin'ity izao tontolo izao feno korotany ty anefa dia mbola misy olona say manantena marina olona verisaina ve izany tsia fa kristianina izay manana finoana manokana an' Jesosy Kristy ny anorenany an'izany fanantenana izany dia ny baiboly izay mitondra hafatra ho an'ny olona rehetra hoe Andriamanitra dia fitiavana ary io Andriamanitra fitiavana io dia afaka hofantarinao sy hifandraisanao manokana. Ny baiboly dia manambara ny amin'izay rehetra tokony ho fantatrao momba an'Andriamanitra sy ny vaovao mahafaly izay entinao anao. Ao no ahitanao ny valin'ny fanontanianao sy ny tebitebinao ary ny fomba azoanao miatrika ny olan'ny fiainana. Mila fantarinao izany valin'ny fanontaniana rehetra izany. Asaina ianao andray ny hafatra feno fanantenana raketin'ny baiboly. Asaina ianao hiara-mamakivaky ity taona ity amin'ny fomba miavaka miaraka amin'Andriamanitra. Eny, vakeo ampaharetana sy finoana ny teniny dia ho hitanao ao ny hafatra feno fanantenana ho anao. Misy boky mahasoa boky safatsiru ita wandia malitra rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mafiva ufia na buki tena hamunzena na rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mafiva ufia na buki tena hamunzena na rai sukavakiu simbati niu misi buki mananzu buki mampiadapu buki tena mahasambatra rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mapimba ufia na buki tena hamunzena rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mapimba ufia na buki tena hamunzena rai sukavakiu simbati niu misi buki luvasu buki safatsiru buki tena mampisandatra rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mapimba ufia na buki tena hamunzena rai sukavakiu simbati niu iunu arena numenana kanu mapimba ufia na buki tena hamunzena rai sukavakiu simbati niu rai sukavakiu simbati niu atongilany ny sofinao Jehova ka valio aho fa ory sy malahelo arovo ny fanahiko fa masina aho Andriamanitra fonjeo ny mpanomponao izay mahatoky anao Tompo amindra fo fa ianao no hitarainako mandrakariva
ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao fa ianao tompo no ananganako ny fanahiko, fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary mpifamindrapo amin'ny izay rehetra miantso aminao. Mandrenesa ny fivavako Jehova ary eno ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo andriamanitra ary tsy misy tahaka ny asanao. Ampianaro ny lalanao aho Jehova dia andeha amin'ny fahamarinanao. Ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Hidiranao amin'ny foko rehetra ao Andriamanitra tompo. Anome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho fa lehibe ny famindraponao amiko ary efa novonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiainatsita ambany indrindra. Todio aho ka amindrao fo omeo ny herinao ny mpanomponao. Ave
Ny salamo fiderana ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsitoa. Izao ilazan'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no anaroany ananao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orohoro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalin'ny ratsy fanahy. Satria ho ianao Jehova, ianao no aroko sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Fa izy andidi ny anjely ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra haleanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no hizahinao. Satria izao no niraiketan'ny fitiavany, dia hamonjy azy aho, ananatra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho, ary raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fahaela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Say
fantany fa tsy anan-java-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra vindrindre no misahirana manara-masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra vindrindre no misahirana manara-masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory mitazanay fony isanandro ireo fahavalo mba hopotika mifaly amin'ny favoazako izy raha sendra retina sy olana kely ao fiadananao azy fahasambaranao azy raha izao nipotraka nefa tsy fantany fa tsy anan-java-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra vindrindre no misahirana manara-masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra vindrindre no misahirana manara-masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory ka na inona zava-mitranga tsy anan-java-mahory tsy anan-java-mahory tsy ny rano zay omeko azy dia olo rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay jaona toko faefatra andininy faefatra amby folo by sasatra noho ny dehany Jesosy ka mipetraka teo amoron'ny fatsakana ary nangataka rano hosotroina tamin'ity vehivavy izay sady gaga no voasarika taminy koa sady pokaty ny fon'ity vehivavy ity no navesatra satria ratsy sy nampalahelo ny fiainany teo ary izy fanatrika tamin'ilay zanak'Andriamanitra ity tantara ity dia maneho ny hatsarapon'ny tompo izay maniry te hanatona ny olombelona nohariny tsy tsara na nameloko azy anefa fa mba hamantatra ny fony ary mba haneho ny loto sy ny amainana vokatry ny fahotana fa ambonin'izany dia mitondra fiainam-baovao sy fiadanam-po ary fiadanan-tsaina izy satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho an'izay mahatsiaro manirery sy voailikilika ary sasatra sy ketraka dia mbola toy izany ihany no isehon'i Jesosy mova ianao tsy mba te hifanena amin'ny Kristy tahaka an'ity vehivavy ity dia izy izay malala ny fiainanao sy izay manakivy na mampahory anao izy irery no malala ny momba anao rehetra te hiditra eo amin'ny fiainanao izy mba hanafaka anao amin'izay mampahory sy manavesatra anao ka hanome anao ny famelan-keloka sy ranonaina ny boiboika izay mampangetaheta ny fanahinao i Jesosy ny loharanon'ny fahasambarana mandrakizay
loatra ikambanana miniray ranonaina tsara loatra mora azony maniry azy re tsimba eto vany ankoatra zay tafiditrao de tretrika toko ni fitiavany Jesosy Tompo no manolotra io ranoy ka manafaka ny mampisento atakandro tapaony evitra ranonaina tsara loatra mora azony maniry azy re tunga Jeso amundini maro zay mibebaka de matoky mifanahy masiny Tompo manandio ny loto ao ambo ranonaina tsara loatra mora azony maniry azy re simba eto fany ankoatra zay tafiditrao de tretrika toko ireo jiosy manao rano lava manototra io ranoy nefa kosa tsy maintsy misava ny fiboky any tsara toko ranonaina tsara loatra mora azony maniry azy re simba eto fany ankoatra zay tafiditrao de tretrika toko radio Antson'ny Filazantsara Jehovah, Saria.
tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy. Ny teny izay ho fakafakatsika anio dia ho hitantsika eo amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 30 ka ho raisa amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany ho Jehova dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian'ny Israely aho ary izy ho oloko. Izao no lazain'i Jehova: ahita fity any anefitra ny olona izay sisa tsy matin'ny sabatra, andeha aho ka anome fitsaharana ho an'ny Israely. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ko izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Mbola anorona anao indray aho ka dia iorona ianao ry Israely Virjiny, ary mbola iravaka mitondra ny amponga tapaka ao ianao ka ivoaka amin'ny diny mivaly. Mbola anao tanim-boaloboka ao amin'ny tendrombohitra Samaria ianao, ny mpamboly dia amboly sady ihinana ny vokatra, fa mbola hisy andro Antson'ny mpitazana any amin'ny tany avoan'i Efraima hoe mijangany ianareo ka andeha isika hiakatra any Ziona ho any amin'ny Jehova Andriamanitsika. Fa izao no lazain'i Jehova: miobi amin'ny fifaliana noho ny amin'ny Jakoba, ary mifaliana noho ny amin'ny lohan'ny firenena. Torianareo, derainareo, ka ataovy hoe Jehova vonjeo ny olonao dia ny sisa amin'ny Israely. Indro hitondra azy avy amin'ny tany avaratra aho sy hanangona azy avy any amin'ny faran'ny tany, ka dia samy ho eny aminy avokoa ny jamba na ny mandringa, na izay manananaka na izay mihetsijaza, iraidy mamerina no hiverana ty. Amin'ny fitomaniana no hiaviany, ary amin'ny fifonany no hitondrako azy, ary hoentiko ho eny amoron'ny renirano izy, amin'ny lalana mahitsy izay tsy ahatafitohina azy. Fa rain'i Israely aho, ary Efraima no lamandohako. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Taona 724 manomboka manisan'ny taona ny fantimpy indray ny zanak'olombelona, manoratra ny tantara nandritra ny taona maro. Ainga vaovao no atrehana, nefa tsy ho famerenana ny lasa na ny fanao teo aloha intsony, fa tena ezaka vaovao ho amin'izay heverina ho tsaratsara koa. Azo heverina ho ainga voasetra satria anatsoahana lesona ny fahalemena sy ny tsy fahombiazan'ny taona maro lasa. Amin'ny opiny dia ainga mitodika sy miankina amin'Andriamanitra no izy, satria izy no tompon'ny fiainanao sady tompon'ny tantara mizotra. Amin'ny kristianina dia midika fandraisana andraikitra izany mahavavolombelon'ny ny asan'Andriamanitra anao, asan'Andriamanitra tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy, asa manafaka sy manome anao fiainam-baovao. Omen'Andriamanitra tombonandro noho ny fahasoavana sy ny famindrapony mba ho mpiara-miasa aminy izarany fitiavany amin'ny hafa, izay mandray ny tenin'Andriamanitra tonga nofo no omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, sady nomeny fahafahana hifanompo amin'ny fitiavana. Tsy misy ainga vaovao raha tsy misy famelan-keloka na fanaisoran'Andriamanitra ny ratsy taloha rehetra, ka tena taona vaovao no asaina anoratanao ny tantara vaovao indray. Manota isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra ny olona amin'izay rehetra ataony, satria ao amin'ny mandrakariva ny fahalemeny amin'ny maha-olombelona azy. Andriamanitra nefa tsy mijery izany, fa mamindra fo sy miantra ny olona ka manome fitahiana sy famindram-po ho azy. Ahita fitiany anefitra ny olona izay sisa tsy matin'ny sabatra, fitiavana mandrakizay no tiavako anao hoe Andriamanitra, ka izany no nampaharetako famindram-po anao. Jeremia 3:30-7. Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany, izay nitiavany antsika no manavelona antsika. Efesiana 2:2-7. Koa velona trapamonjena ianao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao, ka mahazo manatona hivavaka aminy. Avy amin'ny nanatraranao ny taona vaovao izay diavinao ankehitriny noho ny fitahiana anao.
izany fitahin'andriamanitra ny olo zany dia aseho amin'ny andro fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra avy any ambony ka midina avy amin'ndray ao anatin'izany no noiterahany ianao ka nanavozana ianao indray. Milaza izany fa avozan'andriamanitra isan'andro ny fiainanao mba ho velona mandrakariva anao ny sitrapony ianao dia ny asa samihafa omeny ataonao izay fitahiana omenanao isan'andro. Izany no fitahiana omen'andriamanitra ny olona izay manaiky anao ny sitrapony dia omeny fitahiana sy fahasoavana ary famindram-po. Dia mirary taom-baovao sambatra feno fihobiana sy fifaliana ary fanambinana ho anao ny radio Antson'ny Filazantsara eto Toulouse. Amen. Misaura, misaura, ani Jehovah, misaura, misaura, ani Jehovah rifanaikyo misaura, 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 fazana Jehovah rifanaikyo arizerecha Arizarecha atwanatiku misaura ianarani masina misaura misaura ani Jehovah misaura misaura ani Jehovah rifanaiku misaura 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 fazana Jehovah rifanaiku arizerecha atwanatiku arizerecha atwanatiku misaura ianarani masina izay mamela ielukao rehetra izay manasitrana izay manasitrana iaretinao rehetra izay manavotra izay manavotra iainao Izay manaruna, izay manaruna, famindrampo sy fiantrananao, sy fiantrananao. Misaura, anije, misaura, ifana aniliku, misaura. Misaura, 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 fazana Jehovah rifanaiku izay mamela ielukao rehetra izay manasitrana izay manasitrana iaretinao rehetra izay manavotra iainao tsy dinany andafaka izay manaruna famindrampo sy fiantrananao sy fiantrananao Misaura, anije, misaura, ifana aniliku misaura, 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 fazana Jehovah rifanaiku misaura ni Jehovah
kely finoana va ianao everiny tsy pino fa adalàna ny manakina amin'ny finoana izay tsy vitan'ny herin'ny olombelona mihevitra ireny tsy pino ireny fa ny hery sy ny fahaizana ihany no miantoka ny fahombiazana ary mafisiny amin'ny hoe aza manantena manavany an-danitra tsy anganona arira kory ny mana avy tany an-danitra fa tena asa tanan'andriamanitra nanehony ny famonjeny ny olona miaritra sady mino azy manao asa mahagaga andriamanitra ny soratra masina manontolo dia maneo fa manao asa mahagaga andriamanitra anehony ny heriny sy ny famonjeny mitaky finoana nefa izany fa tsy homeny misalasala mitaky anjara asa amin'ny anaovam-pahamahagagana koa ohatra amin'izany ny tantaran'ny namana mandro impito ao amin'ny oniny Jordana mba ho sitrana ny fahampokana finoana ny krizan'ilay boka ny vonjen'i Kristy taorian'ny Antson'ny an'i Petera ho apôstôly ary finoana no anatanterahana fahagagana aminao tsy mpiandry fahagagana nefa ianao fa miasa ary anampy ny asanao ny fahagagana tsy hanikeny finoana ny manaiky izany ho marina eny fa na dia namanana sainan'andro impito aza anie ka mba nisalasala ny amin'ny ahasitrana azy saingy rehefa nino izy dia nentina tio Oh
mba hanao ahoana re ty taona vaovao 2024 ity fananony zanaka ny mamanga ny ray aman-dreny rehefa noely sy faran'ny taona kanefa dia tsy afaka nanao izany noro satria lasa tany ampitan-dranomasina izy tamin'ity indray mitoraka ity dia andeha any tanindrazany noro mianakavy hanao fety miaraka amin'ireo ray aman-dreny efa ho 5 taona mantsy izao no nialany noro tany Madagasikara ary dia nanambady tany ampita izy ka niteraka lahy kely iray dia izay indray vao afaka niverina tany tanindrazana izy tsy nahatratra ny noely akory izy ireo satria mbola niasa ka dia alohan'ny taom-baovao vao tonga teny ambonin'ny fiaramanidina dia tsy andriny noro izay ahatongavana teny Ivato vao nahita ny ray aman-dreniny izy dia lahatsaka ny ranomasina manao ny dadasineny tonga ihany marina tonga soronoro manahoana daholo nareo menakavy kely eny tonga soa daholo efa elabe mihitsy aho tsy nahita anareo manahoana ny fahasalamanareo salama tsara daholo re izao ry noro fa anga dia noverin'ny noro hoe tsy akaty Madagasikara itsony noro no hoy noro teo hoe tonga aty ihany marina tsy izany mihitsy ka tada koa zao rehefa ela be ny teaka ty fa tsy afaka anie zany na tonga tafateny hoe tonga aty ihany marina fa aiza aloha ty zavy kely ko jereko fa mbola tsy hitako hoe ntsô jereo reto izy fa andao re ody amin'izay reniny fa teny efa reraka ny reto ankizy reto andao tokoa rehefa nandreraka ihany koa ny voyazy zaza kely koa anga vao tapohan'ny taingina roplanina ka tsy natory mihitsy fa mitomany matetika anika tsy sy afaka mipetraka loatra fa nitsangana ny trotro azy ka efa laony koa angamy ty izy fa adiny 10 anie vao tonga aty kosa any an-trano izy mba mety atory ary dia ao afaka mitsotsotra makaina daholo ianareo menakavy dia lasa nandeha nody izy menakavy samyny diboko ny hafaliana teny andalana aloha kely ny ahatongavana any an-trano dia nandalo ny tranony miora izay tena namana akaiky azy noro fony izy mbola taty Madagasikara ary tsy naharitra fa nanontany andreniny neny ahoana anaka mbola ao ihany ve miora no mipetraka ary neny ie mbola ao izy no mipetraka tsy mbola nifindra trano izy akory vao maly ary izy nyfanena tamiko teny an-tsena dia nilazako hoe ho avy ndriko hafaliana moa ny azoko andringana ahoana fa tokony hifantoka hita hono ianareo roa amin'izao fandalovanareo aty izao tena ho any mihitsy aho raha vao tonga ka dia tonga tany an-trano ro zareo ary dia nampidirina daholo ny entana rehetra somebiseby ery ny reniny noro tao an-dakozia nanafanafangana ny sakafo rehefa vita zany dia nipetraka ny hinana dia tonga dia lasa natory fa reraka tokoa ny mpandeha vao maraina dia an'izao misy mandondona ao ambaravarana hadio iza koa ary zany tonga vao maraina izany andraso aloha jereko fa zao dia mbola matory dadasineny izao mbo efa taitra ihany ohatray miora marina io andraso aloha fa voaiky fa zara azy izy tonga aty mahandro soa rery miora tsy no everiko indry mihitsy ny amoa fa no everiko hoe ndrenindry manahoana kindry noro tonga soa misaotra kiry miora tena faly aky izao mahita ndry izao koa ane zao vao nieritreritra hoe raha pitso no ezaka ho any amindry ihany koa izao ary efa tsy androko izay araina ny androko anontaniana ndrenindry hoe tonga ihany ve ndry tsy nieritreritra kory aho hoe sao dia mbola mba matory ary ny olona indry koa kiry miora efa taitra loatra aho ka inona kiny vaovao any an-tany fianondro noro efa ela be mihitsy any antsika roa tsy mifankahita ko inona moa kiny vaovao any tsy de misy loatra ka fa manahoana kosa kiny ety inona vaovao hatramin'izay tsy nahateto azay ny anay tatiky dia ny fifidianana no nalaza ary nafanafana mihitsy fa miteny zany ndre fa nitany aminay keo ane ka dia tsy nilamina loatra ny hitako tamin'ny fahita lavitra aza ny akiry noro dia to tsy any aminareo ihany fa tena be dia be mihitsy ny tany mikirotana amin'izao fotoana izao ie tena marina aloha zany ary nyresaky ny akabiazan'ny olona ane dia momba ny fandrem-pahalemany
tsy misy itsony fandripalemana fa mikorotany tsy mikorotany ro anyka mahatonga ny olona ny tany tena hoe inona mihitsy ny zavatra hitranga am'ty taona vaovao 2024 avy ity tena manary tena matahotra mihitsy ny akabeazan'ny olona tena marina aloha zany lazaindry zany fa tsy ny olona any aminareo ihany iny ny lasainy eritreritra toy izany fa na de ny aty aminay koa azy ary dia are matetika eny amin'ny resaky ny olona eny mihitsy zany mino mihitsy akia fa eran'izao tontolo zao de betsaka ny olona mametra-panontaniana toy izany koa loza kosa neky ny zavatra mitranga amin'izao fotoana eo zao korotana etsy ro ny vokatra zany dia mbola mihamaro ihany ireo tsy manana asa manampitrotraka ihany koa ny loza voajanarika tena mahakivy ny olona zay no arinana andritra ny fiainana na foy tao anatin'ny ray mpimaso no ny rivodoza ny tsunami sy ny sisa izay tsy voatanisa tena mampalahelo ny olona tena lasa be fanahinany ho amin'ny ho avy ny olona ary miora ary de matahotra mafy ny amin'ny zavatra mety hitranga amin'ny taona vaovao io leo ny fiainana koa ny sasany androka de misy ireo latsaka ao anatin'ny famoizam-po tanteraka betsaka ne mamono teny azoko tsara ny lazaindry fa na de zany kosa ve akiaza de hoe amono tena tsy sitraka andriamanitra ne zany zao zavatra rehetra mitranga zao any erinoro de misy dikany avokoa ary araky ny voalaza ao amin'ny romanina toko 5 andininy 2 manao hoe efa fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'andriamanitra de voantso araky ny fikasany raha teo de azo ny miorantoka ve fa mahasoa zao zavatra mitranga rehetra zao fa hono akironoro tian'andriamanitra ve lonoro fa fantaninina koa ty apetraky ndry amiko ro miora sika roa ary niarana andeha niangona foana isan-kalahatra taloko ka samihafa ne kironoro ny hoe mieritreritra fa tian'andriamanitra satria mandeha miangona foana isan-kalahady sy ny hoe tian'andriamanitra ary de zany fitiavako azy zany no manosika andeha hiangona foana isan-kalahady fa atao marina ihany tokoa aloha lazaindry izany ka fa tena misy mahasamy hafany tokoa izy zany fa indrikonga kironoro manasy matahotra ny zavatra mety hitranga amin'ny taona 2024 io raha ny marina no lazaiko indrery miora de manahakely ihany ao aloha ry mpiano adzaina mipetraka aminao koa zany fanontaniana zany manao amin'izao anio izao moa manasy matahotra ny zavatra mety hitranga amin'ny taona 2024 fa ianao ihany no afaka mamaly zany fa misy zavatra tokony ho fantatra kosa nefa ny fanahina dia avy amin'ny devoly ary io devoly io anefa dia azo atao ny mampandositra azy rehefa manaiky an'andriamanitra sika ny faniketsika an'andriamanitra no ahazoantsika ny hery avy aminy anoerana ny devoly ka mahatonga ny devoly andositra araky ny voasoratra ao amin'ny Jakoba toko 4:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy maneke an'andriamanitra ianareo dia ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy fa ny fanontaniana mipetraka teo ry mpiano adzaina dia tsy ny hoe mo manahy ny zavatra mety hitranga amin'ny taona 2024 fe ianao fa ny hoe kosa mo manahy sy matahotra ny zavatra mety hitranga amin'ny taona 2024 fa ianao matahotra fa nahoana tokoa moa isika no atahotra kanefa isika dia mahalala tsara fa ny Andriamanitra izay enotsika dia manana ny planiny ary araka ny efa voalaza teo dia zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra isika dia tian'Andriamanitra fa izy koa dia tiantsika ary ny fitiavany dia mialoha lalana mandrakariva ny fitiavantsika azy ka dia nomeny ny zanany lahy tokana ho famonjenantsika i Jesosy Kristy zanany ihany koa dia tiantsika ary mba hahatanterahany izany asa famonjena sy anao izany dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina ny fitovina amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitovina amin'ny olona ary rehefa tonga olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana araka ny voasoratra ao amin'ny Filipianina toko 4:5 ka hatramin'ny 9 ho anao zay miaino amin'izao fotoana izao manoloana zao zava-misy ankehitriny eto amin'izao tontolo izao zay ohatra ny mampanasy mampatahotra ihany tokoa raha jerena amin'ny maha-olombelona ianao io zay kristianina tia sy manaiky an'Andriamanitra inona ny mampanahy
raha ohatra fa rehefa voalazany taminao teo fa ny fanekeninao azy no azonao hery afaka anoeranao ny devoly. Inona ny mampanahinao raha ohatra ka tianao Jesosy Kristy ary izy no nitondra famonjena ho anao? Nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany ary dia efa resiny koa ny fahavalonao ary satria mino azy ianao dia efa lasa mpandresy tahaka azy ihany koa. Inona ny mampatahotra anao raha ohatra ka tia azy ianao ary rehefa milaza izy fa zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra? Izao ihany no amaly ny fanontaniana napetraka taminao. Tsy misy mampanahy anao ary tsy misy mampatahotra anao ny zavatra mety hitranga amin'ny taona 2014 ary tsy ho amin'ny taona 2014 ihany fa ho amin'ny taona rehetra izay mbola omen'Andriamanitra anao satria mahatoky ny fitiavany koa ianao. Ry mpiaino ajaina, enganie ka tsy ho tahaka ny noro ianao, tsy mahalala akory hoe tena tian'Andriamanitra tokoa ve ny tenany, fa mba ho tahaka ny miora izay tsy matahotra sy tsy manahy izay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainana fa iaina eo ambany fahasoavany tokoa ary ny fiadanany dia ho ao aminao sy ny fianakavianao rehetra tsy ho amin'ity taona ity ihany fa ho mandrakizay. Fantatrizay loko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko misinda miai ahy. Fantatrizay loko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko misinda miai ahy mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao mianao ty ai tsy miova fa mandrakizay ty ai anao mianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao. Fantatrizay loko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko misinda miai ahy. Fantatrizay loko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko misinda miai ahy mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai tsy miova fa mandrakizay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao ianao ty ai tsy miova fa mandrakizay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao.
ianao ty ai tsy miova fa mandrakizay ty ai ianao ty ai kanao fonas izao rehetrizao tompo ombola ty ai tompo ombola ty ai tompo ombola ty ai tompo ombola ty ai Kizai ti ai ianao ti ai kanao fonas izao rehetrizao tompo ombola ti ai ianao ti ai tsy miova Kizai ti ai ianao ti ai kanao fonas izao rehetrizao tompo ombola ti ai tompo ombola ti ai tompo ombola ti ai izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao Exodus 7:7 ity teny ity dia tanteraka aminao mandritra ny fiainanao rehetra mandrakandroany aoka ny eritreritrao mba hitodika kely ny andronao lasa raha ilazany marina ianao dia anao hoe izao mahita mipoipoika ny fahasoavan'Andriamanitra amiko ny fahasoavany tsy tampotononona ny faharetapony tsy hita faritra ary tsy mety sasatra amin'ny fikarakarany ahy izy hatramin'ny taloka mandrakikehitriny izany ary ahatra mandrakizay araka ny teny fampanantenany mahagaga Andriamanitra mbola manana zavatra betsaka omenanao izy izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao izy mahasambatra ny alalàna sy eritreretana izany inona no soa azoko amin'ny hoavo ianao izao ihany no atao aminao andraso ny tompo fa mbola misy soa betsaka avy aminy ho anao Sopi eu tenho
azafatsare mimideranao famendrikanao sagiana mamichiusa di tomatama mimichiurana mirawana sagiano sombireu tenai sombireu tuo Niafatra ho anao anaka miaino ka raiso ny teniko dia iamaro ny taona iainanao lalam-pahendrena no atoroko anao eny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho raha mandeha anao dia tsy hoety ny lalanao ary raha miazakazaka ianao dia tsy ho tafitoina tany mafy ny fananarana ka aza vela hiala azony fa ainao aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy manalavira azy aza mandalo eo akory mivilia azy ka mizora hoy ny tompo fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary antso ianareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra eny ho hitanareo aho ho Jehova ary ampodiko avy amin'ny fiahaboboana ianareo ka angonika avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen. Sa te e chalu sa ti
dia izany iry zany indray no amarananay izao fandaharana izao ry mpiano ajaina ary irariana isoa ho anao amin'izao taona vaovao 2024 izao mametraka ny mandra-piaona aminao zahay maniry taona zina ho anao sy ny fianakavianao misaotra sy makasitraka hatrany tamin'ny fiarahanao taminay teto zahay ary manome fotoana anao indray amin'ny manaraka nanantotosa Jacqueline Dragoto niarana n'olotra taminy Maolra Velomanana sy Paulette Velomanana. Veloma tompoko.